Ohatry ny malay misaraka groupe anareo izao, tantara indray miaino mitondra ny lohateny hoe Zaza nangalarina. Tantara nosoratan'ny Ranjahery Mayam na Erinarindra Erika. Novelomin'ny Anita, Tovo, Fity ary Saloy. Nandray fiosina nantotosa Tovo Andriamololona. Studio ny Prod. Trano anarako efa feno 20 taona zao araka le resaka dadavely tamiko raha namoa maraina izy. Vao maraina tokoa mantsy dia tonga nandondona tao amiko izy. Nagagana nefa toa resaka feno zava-miafina no nataony tamiko. Mba asiana fanamariana kely anak'izao andro an'izao. Fa tafita ny onja zay ny sedrainao ianao ry manitra. Nandritran'izay 20 taona ny foanao ny rivotra teto zay. Nisy fiovanana nahoana moa ny fiainako nandritra ny fiodinana 20 taona no tsy mihoatra ianao milaza ry dadavely hoe tafita? Ny fanamiko no misolo vao sa onjadra ny taiza ho aiza teto amin'ity vohatra misy ity izany ny ampitako izany. Tsy mbola ho takatrao zany fa ndana aloha Pio Safira ao amin'ny fanomanana ny fety. Aza miady varotra ny takalo tsy ho efanao sarany. Safiro, aiza ho aiza kindry izany? Atiany ahe. Azafady aky fa zaho vao taitra. Tena nalentika raha torimaso lalina tany anivo-kibo mihitsy koa ngamba ka tsy nalohany raha tsy efa diva ho vaky masoandro mihitsy. Raha tsy dadavely ny kitaba tao anefitry vao maraina hoe andronao ny anifa 20 taona tafita anonjy ianao. Tsy taitra akory ngeky izahay. Asa ki hoe midika inona ary le zafeny 20 taona no nivolosam-bola anaovana tsy ary manokana ohatr'izao mihitsy a. Asa tokoa aky. Reto aloha taondrifa reto efa nataoko mantsy. Marina raha mba napietsika amin'ny volomasiny akory ny ilazako an'izany fa ohatra ny lohany foana ny naraiky ny avisy avanana, ohatra ny mizana fandanja. Miresaka makazo fotsiny eto fa aleo ny raha rano atao izay hanafainganana azy. Raha ny vavany avy no hisokatra dia ny vata makazo no hiteny alohany. Halako izao. Misy tsikombakomba iraisan'ny Safira amin'ny dadavely mihitsy izao. Maninona ny samy tsy afaka manome valim-panontaniana anazy zareo e? Tsy maintsy hoe efa voafetra izao ny vavan'ny Safira hatramin'ny haingikeo. Fa izaho moa nalentika ny torimaso ka tsy nanatry maso an'izany resan'izany. Mahita alaolana tao amiko fotsiny io kalamanitra io. Ny olona efa tamin'ny mangiran-dratsy teto manao raharaha. Azy tokoa ve mifety moa ka tsy anta be kala. Aleo aloha moa dia alaiko fanahy kely e. Orikala, ahoana ki? Rehefa madiva ho tapitra reto nataoko reto dia ndeha halavizana kely amin'izay za aloha fa reny ataondry ireny ny sisa. Fa ireo vorona be fa voatetiko ireo mba hanjarandry kosa manisy afo hamasaka azy. Tena ohatra ny vesara mba ato 4 kilao mihitsy ny vosiko nondrika foana teto hatramin'ny vao mangiran-dratsy. Andray kosa kiry Safira. Dia tsy mba hampindry ve izany efa mety tsy ho haiko akory angiky misahana ny reto rery. Mba mianatra ary manitra. Tsy misy zavatra hay hatrany am-boka fa finiavana ny mahatafita.
aza zatra minony foana ohatra ny zazaka tsy mieritreritra hitady fa tamatolorana foana eo hitako moditra be kala fa ny teniko koa manampina midony avy hatrany a ka raha tsy hoe mpiasandry zako anaiky ameriny haiko nefa tsy misy na dia tselo tambony azoko akory azy dia isy ihany dada indray nanao zao fety izao e aleo fa iny ihany lasa Safira hoa lasa izy marina sy vitako koa ty e efa ho sasiboboka ny tenako ka tiako raha mba hifanaraka raha-tsaina izy am'raha vavy mialohan'ny andovan'izy ireo ny arena avelako tsapako gagagaga sy lany fanahy kely ihany manitra amin'izao fety izao tsy mbola nanao fety na tsingery-tsiaro loatra maty zay hatramin'izay sangy anio dia mba tiako marina satria efa feno fepetra kehitriny otry ary famaninina ary Safira no navelanao irery misahana ny raha maro romanitra nefa anamaivana ny taorangy no nanetanako azy mba hanampy anao any e miangatra ve ianao ry dada ny mbola ampetainao izy a nefa mba jereo ny fifoazako efa hatrany firy teto tsy zany kiosana ka satria mbola nerahantsika nahita kosa angeny tsy fahatomombanana loatra ara-pahasalamany hatramin'izay e tsy ekeko zany ry dada fa ahoana olona matanjaka be mirejareja iny koa marary ahoana mety tsy te hanompo antsika kosa izy dia satriny aza misy an'izany alana olana foana tsy misy an'izany kosa re amboary mihitsy ny sainao fa maninona koa ary mianjona be ohatran'izao Safira androany e kanefa hatramin'izay tsy nisy olana dia ho amin'ny sy manitra hafa zao fa mila fepetra entitra sy aingana sao dia ho vaky morona ka tsy misy azo atenaina tsony mety dia rahako any mihitsy aloha iny sao amoatsapy netiko ary Safira ahoana e andrasoloha e fa inona moa zany mampiritina anao amin'le resako teo ka aza resahanao aloha ary dada fa aleo ny fiainako mba hilamina an'io Safira mila miresaka aminao fa tsy mety mihitsy zao misafoaka amin'ny tsy misy dikan'izao sy ohatra tsy fantatro loatra hoe inona no nampiovan'ny Safira vetivety teo e rehefa ny rahona mainty no manakona amin'ny masoandro dia aloka no andimbony hazavany tany fa raha ny alahelo no hisisika andrakotra ny fon'ny olona dia tareno maizina rakotra tomany no hita ao aminy dia ohatran'izany koa Safira maizina endrika izy ka na nieritreriny koa iza manjombona miaraka aminy loza hitako tariny eritreritra ho any an-dakiry dadavelo no ny fihetsika Safira tazako ny fanipa-kevitra mihitsy efa ho rafitrady mihitsy izy mianaka fa tsy nahita nanitsikilo mangina teo akory Safira raha teo koa be vavabe vao mba mahasehatra iresaka kely ary soa isakafo romanitra raha efa vonona
Efa vity ty fa avy arynareo e. Andao ry Safira, angiany sakafo ka samy ary mivaly sy mihinana Odry, fa nga dia ratsy nahandro be mihitsy ny sakafo sa misy tsy azoazonao ny tao malaindainy ianao ry manitra. Inona fa tsy vitongina tsotro zao io? Odry, fa dada ve vavao any Aleo tsy teny fa mandevitra fotsiny. Raha Safira indray no valiana amin'izany sary mihetsika hitranga indray eto. ka masto daholo ary ameo kely io sy rio aloha. Masto daholo ary Odry, to very fanao ary manitra ianao banjina ny reto kitana nalina miravaka eny an-danitra reto Dia manaitra koa dadavely marina ka. Zany ve? Ie, zany ry dadavely fa mba tiako fotsiny ireny firentiny sy ny filahany tao miantso ny fanahiko mba hianaka sy hankafiany atsarany Hitako mihitsy hoe tovavy te hianoka anaty fahanginana ianao ry manitra. Sitraka ao mihitsy ny tabataba satria teraka tao anaty fahatsarana ianao anaka. Tsy azoko ny tiana holazainao amiko amin'izany ry dadavely. Tamana loatra eto ianao ka adininao fa mila mahakaina ange ianao so reraka loatra. Te hanova resaka indray dadavely kanefa efa tsinjiko ny vavany anao hitantara. Aleo koa mody fanina aloha tsy izany ho ary dadavely fa mikaroka eto so dia mba eny amin'ireo kintana mpanazavany alina ireo nahitako an'ireo maizina mbola tsy hitako Hikaroka matroka ao anatin'ny manjopika ve ianao so dia mba tsy eto ny tokony hibanjinana ho azy fa any akafa kosa tsy ririra tokoa ny mazava mba hanafaka ny aizina manembana ny fiainako tiako hiendakamiko ry dadavelo Zany tena tsy tiako tsony ny mbola hitafiko azy fa efa ampy ny fotoana mariny salorako azy izay. Andeha hiditra raha izany fa manomboka mangatsiaka be koa zany alina zany ty. Eny za koa aza ange fa hiditra atory sova mandry ary ianao Nao kotorak'izay anaka mba tafafo maraina very manitra ohatray fa nga kosa moa dia verindry ho tanana zatra nitsotra ka tsy afaka narina n'izay indray maka mba tsy afako taloha. Ela ny ela izany fa nisokatra nare sovaly fa amindry izany sokatra ny fahitandriana so dia entiny fankahalana diso lalana kindry dia ny rano hitondra soandry avy no heverinao hitondra safodrano. mangina koa ndry fa zany vavabe-ndry no atao aty amiko eo so heverindry fa hoe faly amindry eto ary matoaka izany teny dia misy antony ry Safira. Raha vaviko ny raiky higo tamiko ve kiny tsy ho faly noho ny amiko tsy alahelo ny foko. Fa misy inona vao marainy marina raha tsy nitafiky ny lanitra avy izay no taitra nandrehan'izao tapatapa maraina anareo zao. Inona fa tsy ny zana-baratra tianaizanao tato no ny rivotra Aza dia miteniteny foana fa zana-baratra ahoana moa ny raha vavinao hita fa zany no marinako. Misy resaka tsy maintsy mila fanitsinany amin'ny Safira sy manitra ka. Misy rindrina loka mitady ivoahany marina fa tsy fantatry mazava loatra ny kanota be nandoaka azy.
mila misikimponitra amin'ny tsy fahalalàn'izy miraha vavy izay tanjony efa napetrako fa efa mbiakitro kely sahady tiandrano ka mila mailo tsy maintsy miainga maraina vao mangiran-draha tsy aso tsy ahatratra ny Neny-Mata ao an-tranony ao mila miresaka amin'ny mihitsy adeny zao efa tatajaitra ty tantara ty vao ikoropaka sy antsy vonjy ka tsy hiety tsony tsy tokony isy ahita ny elako eto amin'izy raha vavy fa vao mangiran-draha tsy mahitsy ate hiala teto izay ndao ataoko fa inona tokoa zany resaka izany mbola fankahalana ihany ve sa misy marina ihany no lazainy Safira Mihitsy fa zay zanabaratra io avy ferangano miseho manjaka zaka eto aleo fa ataoko leo ayo aleoko io mahazo laketo ka intamy manantony mihitsy zao kiala aleo anika talatala amiko hoe ho anaovako azy ary to dediny andry ambony ambany be aky za fa ahoana inona koa mahasarika masoanty io aza be safary vao maraina akory tya sangy aky tsy te hila vanny amindry izany fa ndrino ohatra amin'tsy azoko fa vao mba mahita sy resaka amiko dia avy be foana fa mila vanny ahoany iza ilazay ndry mila vanny ka tsy haiko hoe inona zao no mampiakatra afo be andry eo ndry fizandray sa za mampiakatra ny tenako fa inona nefa kino nataoko ka tsy zaka andry ka tsy tiako fotsiny ndry fa tsy misy hoe inona tsy tiako dia ampy zay ndray kosa kiry Safira raha vavindry ve dia evonana sakalaina oatra izany tsy misy teo raha vavindry izany ao ao ka zava tsara satria ary to mitady hiakatrafo hoadrele ty atao fa eniny dadavelo indray izao ka atezitra azy vao maraina eo tsy raharahako ry kala zara fa velo ty ainao kely safidio ihany no mivavavoaka fa tsy te hilady amindry aza mba atao izay hampandevon'ny rano tsy tokony angotraka ato amiko fa sao dia ho maina eto ndry tady hiakatra ty sady ilay vadika leo na vao tezitra kay aleo aloha tonina sao dia hitandozy eto sao koa hoe tamy ao koa dada mantsy fa efa hiarina izao izy ao aleo ahy hiala fa manafitohana nana amin'ny resaka amindry ary zay koa ny fahendrena tonga eto amin'ny Neny-Mata ihany aty inoko fa tsy lasa mivoaka izy fa mbola ho tratrako atoko ady ry Neny-Mata aiza ao ihany venao ato fa izy aho tatavelo ihany re ty i tatavelo ka mandrosoa any anao ekany misaotra betsaka tsy mbola niova aloha raha oharina ny tamy 20 taona lasa ny zavatra talaky ny maso fa ny hoe zavananaitra fotsiny de Neny-Mata hitany antitra sy fotsy volo io ny seza de mazotorany anao misaotra betsaka ka andao inona vao maraina ty amiko no zato izy tadidinao tsara veloza ry Neny-Mata itry tadidiko ihany fa tsy miova mihitsy ny naoko no hitako ianao gaga mako mijery ambony mijery ambany ako ty oka fa tadidiko tsara Safiry ay ary ahoana tokoa izy ihany zao salama tsara izy
asa aloha na mbola mandalo aty aminao aty foana izy tatoato e. Momba azy indrindra mantsy no atongavako maraina taty aminao io ty. Ie, tovoanga kely nandalo tetony ianao. Zany, so de mba nisy mipika ary neny mata ny resaka zay efa natao tsy ambaratelo a. To mahara-javatra mantsy. Sanatria raha ineny matany tsy ahatanany namerana vavany. Fa ahoana fotsiny ary e, ohatrany mahagaga mantsy ny firesany amin'ny manitra ka mila anakaiky ny marina ny resaka taony a. Fa inona nefa ny lasainy? Ka lasainy zana-paratra ane manitra e. Zany ve ozy ianao de tsy tokony hataitra? Odry? Tsy hitako se tena manakaiky ny marina amin'io lazainy io ange. Zany? Zana-baratra ahoana moa fa zaza? Aza mahasasa amin'ny teny aloha anao sao de isy eno zao resakitsika zao. Ny tiako lazaina aminao de aleo mailo fa mitady ho foiny atody misy ny marina zao a. Eny, tsy mbola nisy na de kely arany marina naborako raha zay ny mampananao. Eny ary e, raha zay moa no izy de nda andeha hiverina zanyky ty. Sady sao de ho gaga ao izy roa hoe nakaiza vao maraina. Ie, raha misy manahirana aza misalasala fa eto foana neny mata. Eny e, zay ary fa veloma ianao e, de mandra-piona. Ie, andao ary satrisy e. Angamba tonga de anitsy ny lalako fa tsy anaraka ny teo tsony hafa. Efa mazava sady ny andro ka sao de ho tazana be ny vahatongavako. Isy azy izy roa vavy. Ary lasaiza vao maraina ary dadavelo no tsy ao anefitra misy azy ao e. Ny sakafo nefa reto efa vonona. Zay kosa angamaka. Ary taiza vao maraina ianao ry dadavelo no ndrakofanando ohatr'izao a? Ie, mba nakarivotra kely re. Ay, hitanao ihany ty volo fotsy mariky ny fahaterany tiako. Ka ilaina mivoaka rivotra kely vao maraina raha teo tomady e. Zany? Ka ndao ary mandroso ianao de mazofy toerana fa efa ela ny vonona tato ny sakafontsika e. Ay, nalaky masaka kosako. Tsy zany ry dadavelo fa mifoha maraina izay roa. Ay, efa mba mahay mifanaraka tsara ve aloha nareo roa reto e. Za nge ka tsy mamboly olana amin'ny safira akory fa izy no hafahafa amiko e. Kodry, ary lasaiza tokoa aloha izy no enao no misahirana rery mandahatra ny reto sakafo e. Teo ihany izy ka. Ay, nikarakara niaraka teo izay roa fa nisy nalehan'ny tampoka angamba izy teo. Ay, Ohatrany tsy hitahitako ny elany teoko. raha izany alao atsaoko izy fa alamino ny latabatra isakafony e. Samy tsy dia nahitana resaka ny tsirairay fa nanjombona be izany daholo. Samy nangina dia samy mitsangana koa vao vita ny fihinanana. Dadavelo moa namonjy ny efitranony. Safira indray nanadio ny any ivelan'ny trano. Za kosa nanadio ny avy nihinanana. Vao vitako ny anjara fanadiovana dia tamin'ny sakana na dadavelo. Azafady anaka. Ahoana ry dadavelo? Misy resaka lehibe ho lazaiko anao ry manitra. Hoe ahoana izay? Satria
sao dia ho tara ny alalanao izay tena marina momba ny eto zao e. Tsy tiako anefa nyresantsika isany elingelina ka no mety dia andao hiataka kely mahitsy, ka raha pitso no fotoana fa tsy hoe zao akory. Ampiomananao fotsiny azany androany e, fa aza atao fantatry zavira nefa zany fa zany no milaza izay fomba ialantsika eto e. Fa inona loatra izany resaka izany no toa tsy azo atao ato ry Dadavelo. Mandrasa, raha pitso dia azava aminao ny tantara rehetra. Indray ary e, dia amin'ny firy nefa izany? Efa mila n'andro no mety e, zany hoe anoany amin'ny 2 folakandro any mihitsy tsika no miainga. Fa maninona nefa raha ohatra hoe atao androany fa mbola tsy dila amin'ny milan'andro anetsika izao e. Sa avelao reo amin'io fotoana raha pitso io fa ny an'io tsinona efa napetrako iomananao e. Maka aina tsara, lalandavitra raha teo no alehantsika raha pitso io. Eny ary ry Dadavelo ka inona no mety tsara homanina amin'izany ka? Manomana sakafo maivana dia mitondrako rano fisotro fa sao dia angetahetantsika menaka. Eny ary Dadavelo fa mba inona loatra ary izany no anokanana fotoana mihitsy e. Sady amin'izay hony tsy atao fantatry safira. Sa mety misy idiran'ity adinay roa tato aty? Raha pitso ny zaniko. Mila vahana faran'izay aingana izao olana mampisidisatisa amin-janako sy manitra izao fa efa manakadranjo ny rano hitana. Tsy maintsy hiresaka amin'ny ara-pitso satria tsy azo atao tara mihoatra ny herinandro ny fandraisana ny fanapahan-kevitra amin'ny fikarakarana ny lova. Ny resaka tamin'ny mpiadidy momba ny fandreketana ny lova tsy misy olana fa izy roa lasa mifanditra lavo reto no tsara lamina teny izao. Ny hitako hevitra tsara sady mahomby mba tsy ampitsimoka olana vaovao dia misitaka kely eto zasy manitra raha pitso maraina mba miresaka. Izy manko izao no mbola zaza vao eto, hitako malokendrika be manitra vao mitantarako hoe misy resaka ho ataoko. Gaga ve sa matahotra, toa makatotsy zazoka akory ty izy. Efa tongotsika ty ka samy maka toerantsika menaka. Eny ry Dadavelo ka hoento ary ny resakao e. Ianao moa ty efa lehibe ary matotra tsara ka ataoko vefa sahazo izao resaka izao. Aza hodikodina moa ny resaka ry Dadavelo mba tonga dia tsory, lasa mitaitaina be Eny ary e. Ie. Zao no izy ary. Ie. Mpianadany loaka kibo ray zasy ny raha mialy reninao. Tsisy afatsy izay roa ihany ireo nateraky ny renibenao sy ny raibenao niteraka anay mena ta. Izy ireo dia nivelona teto amin'ny voatra misy atsika io. Nololozana azo ny ray sy ny reny niteraka anao nefa izay mainy avy tsy vatam-pihevena rery tao an-trano dia izany lasa ny taiza sy ny kolokolo anao.
io voatra tazanao eo amin'ny misy atsika io de lovatsika navelany dadabe sy bebe anao daholy. Nizarainy roa nitovy mazava tsara zany ka ianao mono any zanaky raha mialy mivady de ianao zany no andovany ampahany eto e. Ay ve ka zany no tena marina hatrizay e. Finina ndray Sao zany vao tena fantatro. Ohatra ny nisy maloka tsy tena zava tamiko mantsy hatrizay. ka zao ny fotoana mety efa voasoratra ilazana an'izany aminaoko. To efa enjehny raha marisa ady zany fa tsara angamba ny lora amin'ny sakafo kely tsika de hiteo ndray zay toy iny avy eo e. Soa Nda soara voakako reto sakafo sy rano efa noentsika reto e. Ekeko hoe nrisahana tamiko momba n'le lova tokony anjarako eto. Fa ny tena mbola tsy mazava tanteraka amiko dia ny fototra izany avy izany izay namoizan'ireo rainy sy reniko ny ainy sarobidy tao anatin'ny trano tsy nisy alanenina akory. Tsy afa-po tamin'ny fampitoniana fo fotsiny hoe mahay firehitra dada sy neny. Ary maninona moa no tsy mahay tao koa za zany e. Tamin'ny andro nisy loza fa velonaina ohatr'izao. Dry, inona indray na amin'izay fiasan'ny taony lanitra fa tsy matory fa mifalina izao? Mba manay taitra fahatany koa kindrika. Da ndry raha tory fa eto no akakirotsirotsy hanafaka ny rorotsaiko e. Rehefa tonga ny torimasoko dia miditra ihany avy eo. So mba hatory tsangana eo ary nefa raha nytony fa ataovy. Manana ny efitranonao anie ianao ka inona ny andrasana ny tsy mbola tapa-kevitra eto e? Inona kiny idirako fa mba miteny le olona. Ondana sa firakotra no iraisana ka ilako andry? Ay mahay an'izany ihany ka mitady raha ty amiko. Iny fa lasa nyritina tsy nahateny intsony. Mba hamonjy ny hevitra koa fa efa mantona alina izao. Dada Velo a? Wow! Mba handeha hivoaka karivotra kely any zary Dada Velo androany fa analako an'izany sorisoritsaiko izany a. Otry, fa tsy salama nga ianao no dia mila mivoaka lavitra e. Tsy hoe izany loatra fa feno be izany ny lohako ka tsara raha mivoaka eto mihitsy aho e. Ndao ary ianao fa zavy moa hitazona anao fa aza dia mandeha lavitra loatra nefa. Etỳ manodidina etỳ ihany fa tsy lavitra ka. Dia mino aho fa tsy ho elany ianao a. Aza dia manatoandroandro be any sao dia sahirana rery ato safiry e. Tsy ela ka. Zay ary aloha fa lasa e. Yo! Eto angamba no akarivotra kely ka. Eto koa toerana tsy dia be mpandalo raha teo fa za koa mila fitoniana. Eto amin'ity vady ity no hitombon-tsaina izany. Eto sady mba malomaloka ny madio rivotra ka ohatra mba hankafiziko koa. Dia lasa ny saiko mibanjina ny akanto amin'ny voary manodidina.
tena tsara tsy misy kianina ny asan'le Nahary a. Tony dia tony ny rivotra, malefaka ny hafanana ary ny siotsiokam-borikely tonga dia mandrotsorotsy ny saiko. Ary manao inona rera ty anaty natiora ty ny zanak'i mialy? Fa iza koa ianao? Dia taiza ny nahalalànao an'ireny kanefa ianao aza ohatry ny olona mbola tsy fantatro akory. Mbola zaza tantanana ianao no efa fantatro ka. Satria mantsy zanaky ny olona tsingon'olombolo raha mialy reninao teto amin'ity vohatra ty. Tena tsy tadidinao ve ny endriko hoe, ha? Dera re a. Dera? Eno a. Dera iza? Dia mbola tsy heninao mihitsy ve zany anaran'izany e? Azafady fa tena tsy fantatra ianao. Miala tsiny. Andraso loha e, andraso loha. Andeha hitsangana ho aiza ary ianao e? Fa mahasorenanao ngano mba hiresadresantsika miaraka eto e, ha? Tsy olon-dratsy nge zary manitra e. Ka iza ary ianao e? Ianao aza ohatra miseho mahalala be mihitsy. Nefa momba anao na izay anaranao Dera izany aza mbola tsy hain'ny sofiko akory. Nytony londry fa inona ary mampisafoaka andry eo e? Elako tsiny loha raha ohatra ka hoe tampoka be tamindry no nahatongavako teo iny e. Fa ndry koa moa ohatry ny hoe variana be ka ngamba mety nanaitra andriny ny fahatongavako. Matoa hitako natsipy ny atairana mihitsy le tovovavy reniko ny eritreritra lalina. Ka iza ho ahy ianao? Fa rito amiko tsara le hoe Dera. Iza dia avaiza dia ho aiza. Toa dia masiaka ery kia. Ay, mpiara-mianatra tsika tamin'ny mbola kely kia. Za ngamba 8 taona teo moa ndry 5 taona teo eo. Raha tsy dia hoe maika ange ndry dia atoroko ny kianja filalaovana tamin'ny fahazaza e. Ndry moa tsy dia nandalo teny aminay intsony koa. Fa maninona tokoa ary manitra, ha? Naninona no nanadino anay ka lasa nanao fadiny ho any aminay ndry e, ha? Moa za aloha maika be zao e, tsy afaka ho any amin'izany. Fa aiza indray izao misy andry aloha e, ha? Ary ambany atsimon'ankarana. Io fa gagagaga ty Dera milaza azo namako fahiny ty. Nanaitra ny saiko kosa aloha dia le fanontaniany tamiko hoe maninona ny tsy mandalo e. Sy ny hoe fa aiza indray misy ny hipetrahako. Fa inona nefa mbola mistery miafina amin'ny fiainako no misy foana ny tsy hampoziko. Toa lasa eritreritra tampoka be teo ndry e, ha? Fa maninona indray ry manitra? Tsy maninona fa aleo aloha za hody ry Dera. Zany? Ie. Eny ary velomy ndry dia amin'ny manaraka indray zany a. Nakaiza indray ary dada velo teo e. Ay, ty tamin'ity kosako. Ariva aho rehetra. Efa napozina ihany hoe ariva ianao matoa tsy tonga nazavako. Nisy olona nila vonjim-poritra fa marary mafy ihany ka zay ny tsy nahateo aho. Ay, Ary ianao nga efa ela ny tafaverina tato ry manitra. ie, samy tsy tazako nge nareo mianaka e. Kay moa Safira atao ihany fa tafatory. Fa ianao tsy tazako mihitsy. Fa eny e, haiko hoe tsy maintsy nisy dia anohany izay mivonjenao dia izay ny tsy nahateo anao. Ary aiza tokoa ho Safira e. Ao anefitraniny ao ihany izy ka. Toa tsy mba manampy anao fa Safira ve agaganao e. eny e, fa na izany aiza e. Aleo jereko any mahitsika. Efa saika vitako daholo ny raharaha tato fa aza mitady azy akory ianao ry dada velo a. Ka tsy mety zao fa andraso atsoko mahitsy izy e. Endray ariko, ianao ve moa azoko sakanana any amin'izany.
indray aty. Tony dia tony ny andro a. Manitra? Oay, dera moa. Ie, dera ihany ty e. Fa inona ary mahataitaitra andry eo e, ha? Dia tena fomba no mihitsy moa tia manaitaitra olona ity a. Azafady ary ry Manitra. Ianao kosa ange variana loatra e. Ts, mahasosotra betsa. Azafady ary. Fa manao ino eto londry e, ha? Mba makamaka rivotra ety ahy e. Zany ve? Ka mba afaka mipetraka eto tokoa ary ve aloha zah e? Sa tsy maninona raha ho namako eto ianao ka. Ay kosa. Aleo aloha taony tsara ihany fa sao dia mba hamaly ny olana be mipisesika ato an-tsaiko ity dery ity. Raha ny fijeriko amin'ny Manitra dia toa vahiny tsy mahalala n'inon'inona amin'ny tena fiainany a. Toa verivery saina sy hafahafa izany izy rehefa resahako. Te-hiteny azy ny zavatra betsaka kanefa toa ohatran'ny tsapako ohatran'ny hoe matahotra sy mailomailo izany izy. Asa na tena tsy tadidiny tokoa ve ny fahazazanay e? Sao dia hitako velon-tsento indray izy vao namaly mifangatahako rehefa nierany hiara hipetraka aminy eto a. Dia ny antsara sy ataony tombana ambony ambany mihitsy a. Misaotra ry Manitra. Fa tena tiako loatra aloha ilay miara mitafatafa aminao a. Dia inona nefa ny mahaliana anao hitady an'izay misy aty amiko foana e? Mba azoko fantarina ve? Te resaka aminao bebe kokoa ary Manitra. Satria? Satria te hanampy anao. Ay, Tsampako nge ho akiry Manitra fa mila olona akaiky izarana adi-tsainy ry io na dia tsy teny azy e. Eny e, raha tena olona mahatoky tokoa ianao dera dia vonina ilaza an'izany adi-tsaiko izany aminao. Teneny fa olona azo itokisana ary Manitra. Sady raha alahelo sy adi-tsaina tsy ambara namana izany nge hono ka zakan'ny tompony mitondra azy ihany e. Ka mihaino anao ary ahy e, tantarao. Hitanao? Dia izany ny tantara fantatro ry dera. Ay, fa ndraso aloha ry Manitra. Ahoana? Fa nga tsy tadidinao hoe nanana harena be sy lova be ireo ray aman-dreninao nomeny anao izay mba hany zanany tokana. Eny e, ka io lehilahy antitra milaza ho anatandriny eny io anie no niteny tamiko fa nanana lova tokoa ary isasahako amin'izany satria io olona io sy neny ihany no nizaraina lova avy amin'ny dadabe anay sy bebe anay e. Ay, Ary io vohatra be hitoerako amin'izao io no lovana velany. tena voafahandalitra indry ry Manitra. Raha izany no izy. Zay nge ho any lazaiko taminao hoe maizina pototry ny jiro e. Mila mazava izay tena hitandry mariny ry ankehitriny. Fa ahoana ry dera? Zaniko. Fa havana akaiky anay ve moa izany ianao no mahalala ny fiainako e? Izao n'izy ry Manitra. Efa vonina ny hanampy anao amin'ny zavadrehetra fa mialohan'izany nefa dia mba misy fanontaniana kely tiako apetraka aminao ty. Apetrao ary ny fanontanianao fa vonina ny amin'ny valiny ahy e. Tsy mbola izao ilay fotoana ilazako anao na havanareo aloha na tsy havanareo fa ny zava-dehibe aloha dia ny alalanao ny marina rehetra izay tsy fantatrao. Mbola ho fantatrao ihany ny amiko. Eny e, manaiky ary ahy e. Iza moa no anaran'ilay olona hipetrahanao ao io? Dadavelo ary manambavy tokana ohatrana ihany izy. Safira no anarany. Iza tsara? Dadavelo? Ieno a, Dadavelo, izay ny anarany. Dia Safira ho any zanany. Fa misy inona no ohatrany hoe taitra be sy tafatsangana mihitsy ianao? Le velo ve?
velo maditra no zoniny rainy tamin'izany satria nanaota fady na sesibonahitra ty atao tanàna ary ataona ny maro mihitsy ny tsy hita satria ny alalavitra ny tanàna taorinan'izay izy so dia mba mandainga amiko ary ianao e manitra zany ny marina ary ny tena mampalahelo be nanohina ny foko teo dia ny tsy fahafantaranao fa io le velo io ingeno maninona toy izy fa lozanao mandinika be anay nefa miandry an'izay toyany a le velo tokoa na idada velo lazainao io no naningotra ny ainireo ray aman-dreninao zany e namona ny dada sy neno hoe eno tsy marina kosa zany e aitrano angeny nahafaty azy fa tsy zany velively e manitra ahoana hitanao zany maninona tsy mahalala manontolo amin'izay marina ny seho tokoa ianao novainy zany mba hanariny dy sao dia hanova zavatra ny fahalalanao ny tena izy raha izany no izy dia tena tsy napoziko aza mitomany aloha ianao e tena mba tsy napoziko e dada velively okizay kiry manitra okizay ndrasoloha tia misy ranonetiko loha dia ao fa fako ny ranomasonao fa lasa simba teo le endrika ao mahafatifaty be iny ao sotroy dia mitoni tsara aloha ndry fa lavalava nge ny tantary eny ary zany ve eno tsy misy tandroka kiny ratsy mino izay nyteneniko ianao ry manitra dia inona nefa ny tombontsoany nanao fonomokany ndraiko ary mbola nanaisitra ny neny koa misy tanjony ao ry manitra tsy tonga ho azy io ka alefaso lavitra ny sainao fa fantatrao ary ve zany ireo lovabe navelan'iray be sy renibeako anareo tsy efa fantatry indringa moa tondry ihany manko nolaza tamiko teo fa manana lova amin'io vohatra misy any tanàna itoerandry io ndry tena izay mihitsy ny teneny ny saingy ahoana indray tsy fantatro mazava re izay tena anjarako teneniny fa misasaka amin'ny olova io dia izay ihany ny fantatro tandre mifafandrika izany ry manitra araka amin'ny fantatro mantsy dia tsy nahazo anjara lova na dia tamingany kely azy le velo anadany reninao io satria efa nozoniny rainy mafy ary efa nilazaiko anao teo fa nandositra izy ka tsy hita hoe taiza na taiza enjany izany ary teo koa no nampiahihany rehetra fa io le velo io ihany ny bibidia efa nivadika na havita namoniny ray aman-dreninao nisy ny porofo nahitana ny marina fa niôdiôdy teny izy tamin'ny fotoana nahafaty azy ireo toy izy foana hoe fitantaranao fa mahalinana be angely toe-javatra ka mbola tsy tapitra ange ny fitantarako fa aza taitaitra alondry eny ary rehefa niletika tany ary tsy mipotra tsony le velo dia noheverina fa efa oatra ny maty ka noho natao ny famariparitana izay ho mpandova dia ndry ihany no afaka ho mpandimby an'ireo anaran'ny ray sy ireo arembe ireo na trano eo na vola na ireo tany rehetra nisy teo amin'ny tanindrazana na zay any akafa voalaza ao anatin'ny fandovana ihany koa azy zany ny dadatoanao raha teo nitaizanao nanomboka teo satria efa azo boboka moa ireo bebe anao sy dadabe anao roa taona nahalasany'le nahitanao masoandro nefa dia niala ny tanàna tsy nampandre akory dadatoanao io ka tany dia tsy hita tsony mandraka tiany androany zany saika tsy nino nahitanao ndray andro io satria oatra ny nofo ratsiko ny tao an-tsaiko dia zay angamba aloha no azoko amin'tinana azy ese eve ka zany le tena tantarako
maoneny ndrisy fa tedavanyity tena atao sorona sy amitika ny fiainako izany dia inona ozy izy ianao izany no tokony ataoko amin'izany e. Ny azoko antoka aloha dia mbola novonono io ilay velo koa ny dadatoanao e, ka netiny taty andakira taty ianao amin'izay tsisy ahita tsony. Tena inoko izany ry manitra. Fa ila zao no manam-pahefana dia ataovy ny fitoriana fa aza matoritory amin'izany ianao a. Marina izany ry dera, tena misaotra betsaka anao a. Mahita mangirana ankehitriny dia noho ianao izany. Aleo fa hirosoko tokoa ny dingana voalohany. Mazotoka indria dia mirary soso fahombiazana foana. Saotra dera. Velo a? Ohatry. Mba aiza tokoa moa izany ny trano vato misy ny raiko sy ny reniko e. Mbola tsy niresahana mihitsy hatramin'izay a, kanefa mba tiako hita satria reny tokoa no nahitako ny hazavana. Ny fahasahan'ny ray aman-dreny niteraka anao. Ie? Tsy dia haiko loatra anaka. Nahoana moa tsy tokony ho fantatrao kanefa ianao no nandray an-tanana ny amiko. Sa tsy tokony teny iarahanareo tamin'ny fianakaviana ve ny itezanao anaty aty? Tsy azoko anaka ny... N'inona ny tsy azonao e? Tsy tokony zavy no gaga. Fa inona aloha nahataitra sy ny voazany sainao tamin'izany ha? Nefa hatramin'izay natory fa tsy niratra tamin'izany akory ve? Zay no tianao tenenina? Tsy mahateny ianao a. Efa mifoha tamin'ny toromasoko tokoa ahy e. Ka inona e? Efa fantatro daholo ny marina na fenina tamiko e. Na tsy ilaza azy ianao. Nangina hatramin'izay satria mbola niotrika amin'ny marina fa efa foa izy ankehitriny. Tsy misy asako saina izany tsony e. Avy be anao ane anaka ka lasa tsy misy andaraka tsony e. Ely zany e. Lazao fotsiny marina hoe aiza misy ny ray sy reniko. Dia ampy an'izay. Efa lazaiko anao nge anaka fa nirehitra ny trano ka kila tsy nisy azo ny ray sy natsonina dia nitandahatra namono afo aza ny rehetra. Dia mbola tsy ilaza amiko an'izay tena marina foana izany ianao. Efa fantatro daholo anie marina fa mivavanao milaza no ilaiko e. Ka inona ary ny marina raha disonao ny tantara mba efa niteneniko anao e. Aiza ho ano milevina ny ray sy reniko. Valio fotsiny izany fanontaniako izany dia amin'izay. Raha mbola iziriziry ny anafina amin'ny marina ianao a, dia lako tsiny ny toy n'izay tsy ampozinao. Fa iza loatra izany nandetika zava-misy tsy azo antoka tao andohanao tao e. Amaly fotsiny ianao sa tsy amaly dia vita e. Manitra, tsy manana marina tenenina anao akoatra ny efa lazaiko taminao anaka. Ay, izay ny teninao farany. Eny ary, omany ny sainao fa raha izany no izy dia asehoko mahazahana ianao. Fa ino ty lazainao no dia za maniratsira ohatr'izao ianao ry manitra? Ka mivononao ny ray aman-dreniko ka tsy tokony ho fantatrao ve izany e? Ahoana mihitsy moa tsy alalanao ny nisy anazy? Sa lany ny alika amin'ny fatiny rehefa tapitra ny eny? Tena tsy azoko ny lazainao ry manitra. Namono azy ireo ahoana moa izany Inona ny tsy azonao amin'izany e? Izany tokony tsy azony ny antony nandringananao azy. Tsy namono ny rainao sy ny reninao ary manitra. Very ihany ny vavavoakanao sao dia ahitanao loza. Ay, mbola iziriziry ihany ianao fa tsy haiko moramora. Eny ary, mendrasa mivokany ary. Tesitra matomasika aminao ka ialako ny tsiny amin'izay mety ho toy ny tira raha ty fa anao inona ianao? Ho hitanao fa mandrasy e. Raha mahalala matahotra ny toy any ianao tokony hitsotra fotsiny.
Aporiaty io ary zay entinao fa vatolapy afaka mifanatrika koa ny eto e. Ay! Andramo raha te ahita fahafatesany ianao. Amin'izay koa ianao afaka ny fanatrika amin'ny fanahany. Zay! Andeha ary ah! De miomana fa tsy misy anjara lovanao ny eto fa sandoka ianao e! Tena saha mihitsy nge kialakely ty zany e. Efa miantsy ady amiko mihitsy kosa zao Tsy mbola zao ny fotoana fahazamaika e. Eno ay e. Hoay izy e. Tsy misy mivoaka eto. Oary Safia! Safia! Avy ianao aty fa tonga ny fotoana ilanany marina. Avy ianao aty Fa eniko ihany ny tabatabanareo tato. Saingy fananiko mihitsy ny eno tao ambadika e. Aingany ianao Safia. Apio fa mitady anita-kevitra kiala ratsy tiako no ka atao loza tsy voany eto. Aingany ianao. Voaka eto ry kiala. Inona re zany no ataoko e? Tena lasa tafiditra ampovoany aty. Mila mandresa ny tanjona. Fa raha anaiky ilavo anangana saina fotsy aloha dia tsy isy zany e. Miala tsiny ary Safira raha voatery anao an'izao fa efa nitambatra moa nareo a. Ino Safira? Ino? Nahoana no navelanao itsoka fotsiny iny fa tsy nenjena sy sakana e. Kialako. Efa nibahanako fa natosiny a. Jereo sy ambeny tsara ny tanàna fa lasa. Fa hoaizy indray ianao e. Dia sarery kosa fe zany ny tatana avelanao eto a. Sasary tao ohatran'ny fahizany no aninona anao eo e. Zay fa lasa. Eresiko mafy ty fa any alohany avoakaina. Feno fanantenana sahady a. Na te tsy mbola tafavoaka ny ady aza. Rehefa tafatsoka tato aloha dia mba efa fiandohan'ny fandreseny zany e. Ary azakazaka ho aizy manitra no manao viveriny aina ohatran'izao e. Ary feo andery zany. Manitra! Dera! Fa misy inona ho any to miazakazaka mamono tena be mihitsy ianao e, ha? Dera! Apio a Dera! Eny vonina nampy anao a. Fa tantarao aloha ny tranga e, ha? Fantatro mantsy fa nisy zava-dehibe ny tranga ao aminao any. Matoko nyridana be ohatran'ireny liona reny ianao raha ohatra ka nandeha teo. Misy manintsika Dera. Zany? Sao dia ho tratra eto fa aleo mihitsy any amin'izay miafikafina antsika no miresaka. Tsy misy mazava amiko ny tianao lazaina fa tantarao ary fitianao arak'izay azo atao ny resaka sao dia ho raisi-potsiny eto tsika. Eny ary. Ndao ary. Zany? Ie. Dia ahoana zany ny ataonao ka, ha? Tena feno loatra ny foko ry Dera. Dia manome tsiny anavy enao zany. Eny e, adisoanao mihitsy io nefa efa lasa moa le izy. Fa izay fomba hafa sy paika vaovao zao ndao tadavina miaraka. Efa namolavola melony tetika rehetra ka. Ay, ka tantarao ary hoe nono zany izy e. Hoeto any amin'ilay toerana taloha aloha zao dia zao Dera. Dia ny andalantsika afaka miresaka. Ay, Ie. ndao ariko. Ataoko fa fotoana mety tokoa ngamba zao ka. Ie. Fa ny mahagaga anangy ry Dera dia ny fahitako anao ety foana e. Nahoana no niona taminao andro any. Ary isaka miona aminao dia tia foana. Mbola hazava aminao ny amin'izany rehetra izany ry manitra fa mahareta fotsiny a. Mety anampibetsaka anany ny tsy fanafenanao marina amiko ry Dera. Eny ary. Miasa ety a. Ary tiako no milaza aminao fa
efa liny ianao matoa nanontany foana amin'ny momba toa tsy toizanao akory izay teneninao fa lozanao mandinika tsara an'andray. Zaro manitra ny lehibe ny tanàna eto Ah, andrasokely asehoko anao aiza moa izy teo tia nykaratra manamarina an'izany oay azafady tompoko, kay olona manakaja be ty ianao fa tsy fantatro akory. ay isy tsy maninona tsy olana ký izany ka afa-po Eny tompoko, misotra. ka ataovy ohatrany efa mifakazatra reny ihany ary ny fifandraisanao amiko fa aza atao ampiova ininona akory. Ka sao dia tsy metiko. Tsisy tsy mety izany fa vao mainka aza tiako ny tsy hafahafanao amiko ka Endray ary. fa zao tokoa ary manitra Ahoana? inona ny tsy maintsy ilanao ahitondranao any amin'io tanànanareo taloha io Anao fitarainana satria raha ny fitantaranao azy ireny dia inoko fa tsy manana an'ireo taratasy-pandovana ny fananana navela ho anazy any kory io dadavelo io. maharani-tsaina tokoa ianao kanefa mila malina koa ianao satria fetsy ny ratsy indrindra ny olona ohatran'ireny. Raha fetsy izy ati-doko ny aty ka. Tsy maintsy vitako ity satria efa natomboko ordera. Maro izany mirary sosy mankahery be anao amin'ny heritsainao fa tena vitanao io Misaotra tompoko. Zay indray Azafady ary tsy mety zatra koa ako. Misaotra ordera. zay ahay ka tonga aritsika reo rehetra taza amin'ny masontsika ireo atrery ambony ery ka tonga atrery ambany ery ny taninareo ary tsy tanàna miavaka kely itsy kosa no nisy anareo taloha. Hitanao io Ry miloko manga tanora riva izany trano asehonao anazy reo mihitsy ka Ay, teo reo rainao sy reninao no nipetraka ny taiza sy nahabe anao. Ny tany kosa izay nasehoko ireo reo ny lova tamin'ireo navelan'ireny be anao teto. Ndraso nge asehoko anao hitanao itsy trano lehibe itsy io izy ny lehibe indrindra mitafy tanimanga io ay izany io hitako io ka. io no trano ny lafian'ny raibe sy renibe anao teto. Ary dia tena tanàna mahasarika mihitsy taty taloha raha izao saingy lasa olo vao nieny ireo mpitoetra tetỳ tena nidadasika sy mivelatra tokoa ireo tany lovanay raha zao naseho anderana zao tokoa mantsy ny manontoloniko. Tena tsy lainga ny fitantarany hoe olona nanana ny harena ary nalaza izay taloha. Nefa dia mahagaga ny toe-tsain'olona te-hisopatra. Dera ary ono azafady hoe mba aiza amin'ireny tanàna tazantsika ireny izany le nitoeran'ny dadavelo sy ry Safira. ay dadavelo Ie, ay avy eto ary fa eto mahita azy tsara raha tsy somary mijoro amin'ny avo eto mantsy mety tsy ho hitanao ao ary. eto dia hitanao ry ambany ry akaiky ny lohasa io ny azy io. Dry ary to dia tena miataka be izany fa tsy mba nitambatra tamin'ny tetỳ Zany dia efa manamarika fa nanily tena tao anatin'ny maro izy ry manitra. Ay ve tsy mahagaga raha izany tokoko. Mbola misy tianao hazava? Farany ary Hoe dia inona moa izany no tena mety hoe nahafady ny vadiny sa mbola any fanisaraka ohatra? tokoa moa mbola tsy niteny momba an'izany ianao Ie,
eny raha marina fantatra ary-manitra dia tsy nanana vady dadavelo ka ny momba n'io safira lazainao io mistery mihitsy. Sanatria ve dia zanak'olona hafa tamin'ny nangalariny koa io? Nangalariny ahoana moa Ohatranako. Mampime anahy koa ndriko. Nefa raha zohina ny tena hoe tantara marina dia totra mitombona tokoa ny voalazanao Mbola raha maningotra azy daholo izany ry dera. Eny ivoaka ho azy eo ny marina mino ahy ianao fa vitanao io raharaha io ary iay kelika izy. Engany fa misaotra anao aloha za fa tena hitako maso ankehitriny ireo lovako ireo ry dera. Tsisy isaorana kea. Izao an'io izao no anatonako mipiadidy an'ireo fananantany akako mety ilaiko rehetra. Dia avy eo ho any amin'ny tribonaly mba hametraka fitarainana. Marina mihitsy izany. Azoko daholo kosa aloha ireo karazana taratasy mety ilaiko rehetra amin'ity raraka saiko ity Soa ihany fa teo dera. Izy no nitarika sy nanolotra torohevitra ho anahy hatrany ary nanampy ara-pitaovana koa. Dera, Ahoana ke? tena misaotra anao aho tamin'ny fanampianao anahy fa raha tsy hainao ngamba tena mety sahirana ihany aho. Fantatro tsara ny fitiavanao an'ireo lova ireo matoa sananao viverinena ny ainao ianao ry manitra. Saingy nindro kely anefa dia mino aho fa sahirana ara-boly ianao io, indrindra amin'ny fifandraisana na hoe ny serasera. Te hanampy anao foana ary hatramin'ny farany fa tsy hoe anao soa tapany akory. Eny, marina ny ianao. Nefa tsy maninona fa efa betsaka nge izay vitanao tamiko izay Efa nomaniko anao reto zavatra kely reto fa tsy misy mbola hoe hisairanana akory. Ty raiso reto misy vola ary ndraso izy teo tika ty kosa misy telefona mba hifandraisanao amiko sy ireo olom-panjakana iandraikitra ny raharaha ty zany Tera. Kely reto nefa raha misy mbola ilainao dia aza misalasala mihitsy miresaka amiko. So dia mba tsy mety re izany ry dera. Mety ka. Aiza moa ny fomba ahafahako mamaly an'izao vitanao izao? Nga za mila valiny Meko anao reny satria tena te hanampy anao betsaka Ka anaty zavatra lazainao fa fifandraisany ty aza angamba n'izao nga haiko akory. Tsy haiko ny mampiasa an'ity. Ao fa atondroko anao mampiasa an'iny fa tsotra kely iny fa zao aloha Ahoana ry dera? za mahita hoe tsy tsara ny iverenanao any amin'ny dadavelo tsony aloha fa nieritreritra hoe hijerena trano manokana ianao mandra-pilamina izao raharaha izao Tena misahirana ianao ka. dadavelo raha teo mety ho sahan-datsaka ny ainao mihitsy noho ny atezerany Eny ary dia tena misaotra trano re raha mivitanao ve moa tsy efa mihoatra mety Tsisy fisaorana kia. Dila sahady izay ny andro ny fametrahana. Napetrako fandaharanasako an'io indray aloha izany ny anontany akony raha efa misy rariny mangirana ny fitarainana izay natolotro. Soa ihany aloha dera fa mba nanampy anahy ara-boly na dia mivezivezena aza dia tena mandaha ny vola daholo, indrindra noho ny lalana atao hoe lavitra akaika.
Mandrosoa ianao madama. Eny tompoko, misaotra. Ny ataonao izay azafady? Za le nametraka taraina taminareo momba ny lovako izay efa navela ho anahy. 2 andro izay ary tonga mba hanontany vaovao tompoko. Amin'ny anaran'iza le izy azafady? Veromanitra idealy tompoko. Ay, vetivety ary azafady a. Eny tompoko. Afaka omaly izy ity izy ianao no napetraka taty aminay? Eny tompoko. Zaho a? Efa vao marinay fa manana ny antotan-taratasy rehetra na feno ireo fepetra ireo ianao. Ka hono a? Ahoana izay? Fantatrao zany ty ololeto izay ambaranao ny solokilovy ity? Fantatro ary hitako koa misy anazy ka tsy dia lavitra veto mantsy no hipetrahany. Ay, miomana ary ianao dia miandry kely ao ivelany ao e. Isy solo-tenanay ho any ka ianao no hitarika azy. Ka Misy olana anga? Mbola misalasala be ianao izany? Tsy misy ka, eny ary e. Tena mitobotoboka be izany ny foko. Tereny tahotra angamba fa misy tsy mampahazo aina anahy mihitsy. Reny fa misy lehilahy iray sy tovolahy iray hafa miaraka aminy tamin'ny voaka manaty. Ndao ary sika raha matoa kely manitra. Oay, variana be ndao ary e. Ato misy azy tompoko. Miandry kely eto ary ianao azafady e. Aleo izay no ao. Eny ary e. Mandrosinareo tompoko. Ahoana ianareo izay azafady e? Eny tompoko. Anadiady anao zahay ka manantena ny valiny marina. Zany. Aoka tsy hanafina na koa andainga ianao. Momba ny inona tompoko no tianareo fantatra ary mba iza aloha nareo e? Andraso. Mandrosoa ianao raha matoa kely veromanitra. Manitra? Fa taiza ianao anaka an'izao vao... Ataonao inona moa izay tany nalehako tany e? Ira-panjakany izao no manoloana anao ireo ka mahaiza manaja tena. Izay indrindra mantsy. Elo izany fa ny fanontaniana petraka aminao dia hoe nahoana no naka-tsy araka ny rariny tsy anao ianao? Nahoana no tsy mamaly ny fanontaniako ianao e? Mahantra loatra e. Mahantra ahoana e? Mahantra dia mangalatra? Tsy mba nahazo lova nefa ny ray tapo amiko nomeny izany. Tsy nisy anjara lova mba ho anahy, ndrisy. Noditranao ka? Manitra, tsy marina izany e. Mbola manday ihany? Inona ary no antony namonoanao ny ray sy reniko? Azafady aloha madama kely manapaka anao a. Zahay izao no manontany azy. Miala tsiny tompoko. Anjaranay no manontany fa aoko ho tony ianao. Arakaraky ny tsoranao ireo marina na feninao anay no ampiaina na hiaretanao sazy mavesatra e. Valio izay fanontaniana napetrako teo izay. Aoka nefa ho marina sao ifandrebireby eto sika. Mifona re tompoko. Mifona fa to ty tena tokoa ka saiko nanao izay fomba sy tetikady anjonona ny manitra. Izay ohatra ny zanako. Mifona re tompoko. Mitodika aminao raha matoa kely manitra. Tompoko. Mpifaninona ianao sy tia olona manatrika antsika eto ity raha tsy madiso? Araky ny tantara henoko tamin'ny lehibe ny tanàna eto dia izy ny dadatoako. Saingy toa tsy mba zany akory ny teneniny hatramin'izay fa lazainy fa zanany Sofa teo ngamera na lalako ny marina. Monsieur Dery io lazainao io? Izy indrindra. Dera? Manginona reo e.
tsy nareo akory no anontaniako zao a. I monsieur Dera tompoko mba nilaza marina tamiko raha sendra mifanojo izay andro vitsivitsy lasa izay. Izy koa no nanampy ana anao dingana mba tsy hanaiky tsindry aloka ohatrany nataony dadavelo mianaka anahy e. Io tovovavy io ny Safira ndray tetika taminy. Tsy marina izany e, mandainga io. Mazava izay. Koa satria moa ady lova no fanaovantsika eto a, dia atao teny arana tsara mialohan'ny amoahana ny didy ianao ry ramatoa kely manitra. Efa ny haiko fa diso sinanao tsindry lavo anao le nametrahanao fitarainana. Ka moa ve hanolotra pahano azy ianao amin'izany lovo izany sa hitazona azy rery io anao ka? Hitazona azy rery io anahy tompoko satria anareo fananany ndraiky sy ny reniko fa tsy anazy ka tsy misy na bitika tokony omeko azy akory ary. Ay, eny ary. Oreketinay izany teninao izany ary aransonianao tompony avy eo a. Vita ny fakanam-bavany a, fa tsy maintsy hiakatra tribonaly anefa ianareo fa tsy vita eto ty raharaha ty. Eny tompoko. Manitra, tsy maninona fa aleo ary andefitra fa mba hiangaveko anao dia azariny Safira izay mba momba azy kely. Zany diso fa izy tsy manatsiny. Ay, tsapanao ihany fa mila fisainana amin'ny fiainana. Safira nge teo ambany baikinao e, so dia tsy tadidinao ary. Ary inona ny anarianao azy rehefa voa amin'ny ataonao ianao? Satria tsy zanako Safira. Tsy zanakao? Zaza ny tezaiko Safira fa tsy naterako e. Ay, raha hafa koa izay. Adina hiandry anao izay amin'ny fotoana manaraka, fa ty aloha resaka hafa mihitsy. Maty a. Zao no nampetsokanao dadavelo a. Eny anaka. No ny somba tsapako taminao ihany a, satria moa nitaizanay ianao na dia tampitaka aza. Dia indro atolotro hoe meko anao ny trano sy ny tany eo amin'io nipetrahana hatr'izay io. Manitra, zany ve? Ie. Ndry misaotra Manitra. Hitako fa mahanapahendreny raha ianao. Mahay mamela izay meloka taminao e. Fa zaho a. Aza maika fa ny famondrana izany ho amin'ny anaranao tsy mora. Vonina anaka. Za miaraka amin'ny Safira ihany zany no ao. Dia ho aiza ianao ka? Eshi, tsy rahanao izay hisy anahy e. Fa rehefa mba misy nangoraka nareo dia mba mahaiza misotra e. Eny, tena misaotra anao a. Nanao ny tenako havita tena tokoa ka tsy mba nitsinjo izay mba enjerany e. Zao le nahilikiliky ty ny lasa tao mamaly soa. Tsara rehefa tonga sainy e. Tandremy fotsiny ny amin'ny sisa. Toa mbola masika foana ho ahy ianao fa mbola misy alahelinao amiko ve? Tsy misy ka. Mahazo miala ianao raha tsy misy ilanao anatsony. Dia teneno Safira. Aza manahy ianao fa taoko tonga ny tokoa izao resantsika izao e. Zay fa mandra-piona e. Eny anaka. Taiza ianao ry dada ny lasa miala mandry maraina kanefa tsy mba nilaza akory izay nalehanao a? Ben manahirana anaka. Ianao raha teo mbola tanaty torimaso lalaka ty
fa inona nefa ny hoe mampasika anao amin'ny tsy nahateo ahy e. Tena misy zarery ve ny avelanao ataon'ny trano telo mokato e zao mba tsy rariny kosa mitony ianao fa ilazako zavatra e. hoe ahoana ry dada arak'ireny efa enonao naborako teny amin'ny fitsarany ireny dia tsy tena zanako naterako ianao fa natsangako lina olona sahirana ara-pivelomana ny rainao sy ny reninao ka nengavy any mba hitezananao zany tsy nandro taty ariana dia maty ny arety mandringana izy ireo ka dray nandao tanteraka anao zany niezaka nanapesina anao zay atafitanao ary nahaka ny manitra kely mba ho namanao ihany koa dia noho izany nangalarinao amin'ny manitra nefa izy izao ty trano ty sisa mba fananana velona ho antsika za manova zay efa nirahana teto zany Safira ka ho aiza koa moa nefa e tsy ray tsy reny tsy vady koa anarina an'izany lesoka be zany tsika mienake efa nanenenako ny lasa ry Safira sao dia efa tara e tsy mbola tara fa vonina ahy e mbola amiratra ianao fa za mo efa azo amory-tevana ndrisy eny ariko sanga manatsafidy soa foana ny dada koa raha nasika sy namalivaly anao foana hatramin'izay ianao zao no efa raiko etsofihiniko izany dada tiako izany dray misaotranaka endry dada mamelanao ary zao ataovy lesona ny lasa mba hanatsarana ny hoavy zay endry dada niova sy niarina tokoa ilay fiainana tanaty aizina na efa saika nandifotra aza dray andro izay tonga vao maraina tao an-tranonay manitra dia laza fa efa afaka miaina sy mipetraka anaty tranony tsy misy arakaraka izay ary nanolotra ny tany koa dia narahany taratasy izay efa nomaniny tany amin'ny tany so ihany fa mba tsara fanahy manitra afaka namboly sy niompy tsara izay fa mba nanana tahiry efa ela tao tatavelo moa izany no solondraiko ekeko fa sarotra mamela heloka nefa adidy masina io nanentanan'i Jesosy Kristy ka tsy maintsy iainana nilamina amin'ny fiainako nihiratra ao anany mazava dia raha koa nilaza fa tiaka nekeko ny fitiavana mba ho valim-pity ho azy tamin'ny nataony tamiko nivady izay rehefa samy mifampizaha toetra naharitra teny olona nanasoa ahy izy ka mendrika ho valiana fitiavana tafita ihany lahy le zaza nangalarina natolotra malay misaraka groupe anareo teo ilay tantara indray miaino mitondra ny lohateny hoe zaza nangalarina tantara no soratan'ny Ranjahery Mayam na Erina Rindra Erika novelomin'ny Anita
Tovo, Fity ary Saloy. Nandray fiosina nantotosa Tovo Andriambololona. Studio ny Prod.